Tsy nisokatra ny tsenan'ny Pochara tamin'ity androandroany ity tao mantsy noho ny savodin-drareo vao nivon'ny boriboritany fahatelo anatin'ny commune Antananarivo renivohitra nanaovana izay asa fanadiovana ho fiaramentana ho an'rehetra izay. Toy izao ny tsara. Tsena lehibe eo anivon'ny boriboritany fahatelo commune Antananarivo renivohitra ny eto amin'ny tsenan'ny Pochara. Mba ahafahana manatanteraka ny asa fanadiovana dia tsy nisokatra ny tsena androany ary nanomboka tamin'ny 7 maraina dia efa nanomboka ny fanadiovana isan-karazany. Ny androany natokany fanjakana hanatanterahana ny fanadiovana faobe natao andro tsy fiasana fa hanadiovana. Tsy hoe no ino ny tena fanaovana izy azo fa raha sika mahalala fa ny boriboritany fahatelo commune Antananarivo renivohitra dia efa manadio ny tsena isam-bolana ary manadio ny tanàna isam-bolana. Fa natokana fotsiny ty tatia hoe nataony fanandrefana io ny fanadiovana natao androany. Dia ny zavatra nataony androany zao ity tsenan'ny Pochara ity ny tena nanamarianay ny andro androany zany rehefa nataony fanadiovana dia avy eo nisasana niaraka tamin'ny pompier dia nitondrahana amin'ny mpanafody. Ity tsika natao androany ity dia niarahana manokana tamin'ny mpiasa biraony boriboritany fahatelo dia ireo mpanolotsena Antananarivo renivohitra conseil municipal zany voafidy teto amin'ny boriboritany fahatelo. Ary ny tsena ny olona koa nefa voafetra dia tsy maintsy nisafidy izay hoe iza no atao dia tetỳ amin'ny Pochara zany tapakely tsirairay hoe anaovana azy. Miara-ny fandribona tena nitoerana ny mpiasa birao eo anivon'ny boriboritany fahatelo sy ireo mpanolotsena munisipaly. Hita ny tena toerana ihany koa ny fiaraben'ny famonjivonana ny sapeur-pompier. Zava-dehibe ny miasa anatin'ny fanadiovana ka misy ny antso atao ho an'ireo mpivarotra. Izay mpanolotsaina tanàna n'Antananarivo eto amin'ny boriboritany fahatelo dia manahitana anareo mpivarotra anadio satria raha nanadio teto izay dia fako eo amin'ny 2 taonina mahery teo no navoakanay tato ka manentana anareo mpivarotra zany zahay amin'ny fahadiovana zany hitadavantsika mpivarotra voky. Mariana fa misy 3 arivo ireo mpivarotra ety amin'ny Pochara ka ny 500 arivo mivarotra ny alatsinainy, talata ary alarobia ary ny 500 arivo hafa kosa dia miasa ny lakamisy, zoma ary sabotsy.